vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba faly miarabantsika rehetra indray zay manaraka nyity vavaka direct ity amin'nyity androany ity tsikitsiky foravoravo miramirana no entinay miaradalana amintsika mianakavy amin'nyity androany ity ao amin'ny fandrindrana kapobeny ny namana Iva manampy azy ao ny namana Peros ny namana Stéphane ny namana Iaina ihany koa izahay reto kosa no miara-misalahy ny mpihira moa zany miaraka amin'reto mpanompon'Andriamanitra reto ny pasteur namana ihany koa ao ny mpitendry zava-maneno ihany koa zay miara-manolotra an'izao fandarana zao amin'ity anio ity mendrika ny dera sy ny aja asandratray ny tananay ho anao zay ny hira ataontsika voalohany amin'ity anio ity hoe tsika mitsofoka eo amin'ny fanatrehan'ny tompo manasatsika mianakavy hitsangana anome voninahitra an'Andriamanitra ho an'izay afaka mitsangana rehetrarehetra raha afaka mitsangana ianao dia hitsanganana no mavatsika ny rehetra dia araka ideran'Andriamanitra isika rehetra fa tsara izy mendrika azy ny tena mendrika ny dera sy ny aja mendrika ny dera sy ny aja asandratray ny tananay ho anao mba ho voninahitra mendrika ny dera sy ny aja asandratray ny tananay ho anao mba ho voninahitra fa tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao zaya veritsika trany amboalohany vanio zany amfotsika rehetra no anandratatsika an'Andriamanitra androany miaraka ilatsika fa mendrika ny dera sy ny aja mendrika ny dera sy ny aja asandratray ny tananay ho anao mba ho voninahitra mendrika ny dera sy ny aja asandratray ny tananay ho anao mba ho voninahitra fa tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao miaraka isotra an'Andriamanitra tsika ideran'Andriamanitra ao anatin'izany zava-maneno zany
dia hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao raha mbola nisy an'ity fotoana ity, raha mbola nomen'Andriamanitra n'izao fotoana androany izao. Hisaotra anao zay Andriamanitra, mankasitraka anao zay, manome voninahitra anao zay androany amin'ny fonay rehetrarehetra, amin'ny fananay rehetra, amin'ny herinay rehetra, raha afaka hideranao sy ankalazanao eto amin'ity toerana ity. Mbola nomenao izao fotoana izao, mbola nomenao an'ity fotoana lehibe ity. Fiainanay no mivavaka, fiainanay no miresaka aminao Andriamanitra. Tombony lehibe ho anay no mbola afaka mivavaka eto amin'izao toerana izao. Tombony lehibe ho anay tsiraray avy mbola afaka miantso anao eto amin'ity toerana ity. Izay indrindra dia fiderana, fankalana, fanandratana an'Andriamanitra no entinay miditra eto an-kianjanao amin'izao fotoana izao. Ireto rahalahy sy anabavy, ray aman-dreny, tanora, nizaniza miara-mivavaka aminay amin'izao fotoana izao Tompo. Ianao dia andreny fitarainanay sy ny antsonay, ary andray ihany koa ny fiderana sy ny fanandratana rehetra izay asandatray eto amin'izao toerana izao Andriamanitra. Izao olona nofoninao izao no anambara ny fiderananao. Ekeko fa misy ny ady ndraray, misy ny olana ndraray, misy ny zava-tsarotra izay lalovanay, nefa tsy hanakana anay mihitsy zany tsy hideran'Andriamanitra, satria tsara loatra ny fitondranao Tompo, tsara ny fitantananao, ny fitondranao ny fiainanay tsiraray avy atao anatin'izao tokantrano izao. Tsy takatry ny sainay. Misy fotoana mandalo ady zay mandalo olana fa tsy fantatra hoe ahoana ny anton'izany. Fa rehefa mandroso ny taona sy ny volana dia fantatra ihany hoe Andriamanitra malala hevitra matsara ny tsiraray avy. Amin'ity fotoana androany ity dia miantso ny fanatrenao zay Tompo. Anatrika feno amin'izao tokantrano izao, anatrika feno amin'izao ankonana izao, eto amin'ity studio ity, ho amin'ny sambatan'olona izay miara-mivavaka amin'izao fotoana izao. Naizanaiza angonana rona telo amin'ny narako dia voany aho ny teninao Tompo. Antsoy aho dia valiko ianao, ary misiko zavatra lehibe sara-patarina izay tsy fantatrao. Mila anao zay Tompo, mila ny fanatrenao izay amin'ity androany ity. Fa tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao. Sotra Tompo. Fa tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao. Ianantsika tsara ny tonkira. Tsisy toanao, fa tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao. Miaraka amintsika rehetrarehetra. Tsisy toanao, fa tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao. Iarahantsika amiredona ihany zany fiverenana zany. Fa tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao. farany Tsisy toanao, fa tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao. Tsisy toanao, Tompo. Avelanay manjaka eto amin'ity toerana ity ianao androany. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao dia operantsika ampelantanan'ny tompony rehetra ho tanterantsika eto amin'izao toerana izao. Avelantsika anjaka izy anapaka amin'ny toerana rehetrarehetra misy antsika amin'izao fotoana izao. Esorony zavatra rehetrarehetra mety hanelingelina anao. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasan'ny famarinana. Apetrao amin'ny tompony fanahinao rehetrarehetra ireo zavatra mety hampiherikerika anao androany. Tompo, apetraka ampelantananao ny zavatra rehetra izay ho tanterana eto amin'ity toerana. Androany izay dia hanatanteraka délivrance, vavaka fanafana izay hitondra fiovana lehibe ho amin'ny isambatan'olona, ho amin'ny isa tokantrano, ho amin'ny isam-baravarana, ho aminay tsiraray avy izay miara-mivavaka amin'izao fotoana izao. Fa tsy misy ninina ho tanteraka eto amin'ity toerana ity raha tsy ianao no miasa. Zava-poana ny zavatra rehetrarehetra tanterana eto Tompo. Raha tsy ianao no miasa, raha tsy ianao no manatrika
ary raha tsika mifantoka any ko zay fa mandehandeha saina mierikeriky dia tsy ahita anao eto amin'izao toerana zao Andriamanitra satria ianao dia fanahy ary zay rehetra mitady ianao dia tsy maintsy miditra ao anatina etaeta sy fahaterena fifantohana lalina mba ho tafakambana aminao Andriamanitra raha miray aminao zay androany dia mobe ary raha ho voarainay ny teninao Andriamanitra dia vao mainka mbola mobe an'izay isy fiatraika ningezabe zao vavaka androany zao ataoko toy ny efa maty aho ny amin'ny hita sy ny rehaka ny eo akaikinao tompo zany ny zavatra irinay amin'ity androany ity zany ny zavatra tena mampangetaheta ny tsirara avy amin'ity androany ity mba hikorina ao anatiny tsirara avy ilay fahasoavana avy aminao ilay fanambinana avy aminao ilay fandraisena avy aminao foany maizy anay tompo mba hisehony maizy ianao ataoko toy ny efa maty aho ataoko toy ny efa maty aho ny amin'ny ota sy ny rehaka raha afaka manandratana ianao dia sandato ny tananao tsy izaho intsony izao no velona fa Kristy atao anatiko fa Kristy atao anatiko averitsika ihany zany eny zany ataoko toy ny efa maty aho ataony toy ny efa maty aho ny amin'ny ota sy ny rehaka tsy izaho intsony izao no velona fa Kristy atao anatiko eo akaiky eo akaiky no mahatsara ny fiainako no mahatsara ny fiainako tananao dia averezo vavatso Jesosy io ny eo akaikinao no mahatsara ny fiainako tia hitanao androany tia andrehanao aho tianao ny sitraponao aho vera raha lavitra anao tompo vera raha misaraka aminao tia hitanao androany tia andrehanao androany ianao malala fa mangetahetanao aho mila anao ny fiainako mila anao no avoko rehetra mila anao no momba rehetra Jesosy io iasa eo amin'ny fiainako ianao amaly vavaka ianao androany ianao lay mahay manova ny fiainako ianao lay mahay mampandresy aho ianao lay mahay manokatra ny lalako Jesosy io matoky anao aho miantso anao zao fotoana zao miandrandro anao a tompo midina eto amin'ity toerana ity miseho eto amin'izao toerana zao miasa eto amin'izao toerana zao tompo amin'ny alalany vavaka zay ataoko miantso anao amin'ny etaeta miantso anao amin'ny fahaterena mila anao a tompo mangetaetanao aho amin'ny anaran'i Jesosy ity tanana mafy tsara ho an'Andriamanitra isika aminakafa mahazotoerana vetivetsika milohany sotsika ao anatin'ny délivrance zay azoko heverina fa lehibe sy goavana tokoa amin'ity androany ity dia misy ten'Andriamanitra anankiray zay ho jerentsika ato amin'ny Romana 7
dia manomboka amin'ny andininy fahavalombe folo. Mandra-pahitanao zay dia misy tantara zay hitariako ny fanazavan'androany. Raha mijerytsika dia zay zavatra nitranga tao amin'ny ray dia nifindrana kany amin'ny zanaka. Zany hoe misy fiainana manaranaka atao anatin'ny baiboly ary mempita. Zay zavatra hitatsika amin'izao fotoana izao iainan'ny olona maro. Ny zavatra nazo an'ilay dadan'ilay rahalahy ihany no izorana amin'izao fotoana izao. Raha ny sarabady ilay dadany dia manomboka miroso makany amin'ny zanany koa ny tokantranony. Raha mpisotro toka ilay dadany dia ny zanany vavy sy ny zanany lahy misotra amin'ny zanany koa. Raha mpifoka sigara nikoizana ilay raim-pianakaviana na ilay raim-pianakaviana dia hitan'ny fiarahamonina ihany koa. Fa zay ny zavatra mitranga aty amin'ny taranany. Jerenareo tsara ny tantaran'i Abrahama. I Abrahama dia nisy fahalavona tamin'ny fiainana. Ny hoe niaraka tamina vehivavy hafa akoatra ny vadiny. Na dia tena lehilahy ny finoana azy. Fa rehefa mijery ny tantara ihany koa ianao dia Isaka ihany koa dia tsy anankiray ny vadiny. Fa nipita tao amin'ny Isaka izay fiainan'i Abrahama zay. Rehefa mijery koa ianao ny fiainan'i Jakoba dia tsy anankiray ihany koa ny vadin'i Jakoba. Zany hoe misy karazana tarazo zay mipita ka mitondra ny fiainan'ny olona anankiray ho any amin'ny zavatra zay tsy eritseretiny atao akory azy na tsy eritseretiny ho tanterahany. Ary misy fotoana ireny olo ireny miezaka manao hoe efa hitako tsara ny fiainan'ny dada sy neny, hitako ny tokantranony, za tsy ianao anaraka ny fahadalany papa, za tsy anaraka ny fahadalana natao maman, fa za anangana fiainana takan'izao. Fa mampalahelo dia ity ohatrany misy hery zany manosika an'ireo olo ireo sy ilay taranaka aty afara izotra makany amin'ny lalana zay nizoran'ilay razam-behany na ilay ray aman-dreny. Takan'izany Davida. Davida dia tafalatsaka tao anatina fitsangajangana. Fa raha mandinika ianao ny fiainan'ny zanaky Davida zay efa niresantsika tao anatin'ny fandarana farany dia nanaraka n'izay diany Davida zay ihany koa ny zanany lahy. Ary nisy zavatra be dia be mifamaofao mihitsy aza tao amin'ny ankonan'i Davida hatramin'ny mpianadaza lasa ny fanolany. Zany hoe tena nanjaka tao anatin'ny ankonan'i Davida, taranaka Davida, ilay fanahy ny fitsangajangana. Tsy haiko hoe inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Zay nahazo ny ray aman-dreninao, nahazo ny mpiray-po aminao, nahazo ny fianakavianao ka mitady hahatratranao koa amin'izao fotoana izao. Romana 7:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko, fa ato anatiko ihany ny fikasana. Io le niteneniko teo hoe mikasanao ny tsara le olona, saingy miatateraka ny tsara ny tsy ho ato. Fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko, fa ny ratsy zay tsy sitrako no ataoko. Grave be zany. Ozy izy. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Ozy itsika hoe ahoana ary zany. Maniry ianao anao zavatra anankiray anaja ny vadinao, iaro ny taranako sy ny ankonanao, tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany fitsangajangana zany na fahavana tokantrano. Fa na dia izay aza le zavatra sitraka ao tianao tanterahana ka sainao ho tanterahana eo anivon'ny fiainanao dia magaga. Fa misy zavatra ty ambadika ty manesika anao ho any amin'ny faravana tokantrano, ho any amin'ny fampitena, ho any amin'ny fisaraha-panambadiana. Rava ny tokantranonao, malahelo ianao, mitomany ianao, ny zanako koa mijaly, ny vadinao simba ny fiainany, dia na ianao ary tonga saina hoe famaniny ty za ty. Raha ny ato am-poko miresaka amin'ny rafozanao ianao, miresaka amin'ny ray aman-dreninao ianao, miresaka amin'ny fianakaviam-badinao ianao, dia ozy izy ianao zany tena tsy te hisaraka amin'ny mihitsy, zany tsy tianao an'izao. Firifiry ny olona voafatotry ny fisotrotoka no anarin'ny ray aman-dreny, anarin'ireo fianakaviana. Za tsy te hisotro an'ity, dadanay matina fisotrotoka, tratrana accident, nenjera tany an-dalana tany dia nitsahany fiarakodia satria mandrefy tatatra. Tsy te hinana n'io ane za, ratsy ane io toka io, tsy mbola nisy olona koa aloha ny teny hoe tsara ny toka. Fa ny olona rehefa misotro toka dia mivingivina be ohatran'izany, mivingivina be.
tena ratsy izany toko zany fa misotra an'le olona satria misy zavatra zay manaranaka, misy zavatra zay mimpita avy any amin'ny ray avy any amin'ny reny. Ianao tanora, ianao rem-pianakaviana amin'izao fotoana izao, ray-pianakaviana manaraka anay, ivavaka tsika ary nivavaka ataontsika amin'ity androany ity dia anapatapaka n'izany karazana tarazo ratsy zany. Tandremy tsara fa raha mijery ny baiboly tsika misy fotoana ohatrany hoe tsy nanan-kery tamina taranaka anankiray zany fanahy miampita izany na manaranaka, fa any amin'ny zafikely, any amin'ny zafiafy dia miseo indray le problème. Zany hoe eo aminao zany mety milamindamina le izy, fa any amin'ny taranaka, any amin'ny zanaka, any amin'ny zafikely, any amin'ny taranaka any ambany any no tena mahery vaika le karazana fanahy manaranaka. Ivavaka tsika androany indrindra raha mpanompon'Andriamanitra ianao, kristianina ianao, mahalala ny marina sy ny sitrapon'Andriamanitra, misy zavatra mitarika anao, mitondra anao, manesika anao any anatinao any, anao zavatra tsy sitraka akory. Za tena mahita fa amin'ny ankapobeny raha tsy ny olona mamindrongony anga, fa amin'ny ankapobeny ny olombelona anankiray dia tianao ny tsara, manana fanirina anao ny tsara, manana etaeta anao zavatra tsara. Fa ozy izy ny baiboly eto manao hoe fa tsy ny tsara izay sitrako ny ataoko ozy izy, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Zany hoe misy zavatra manesika atsika anaraka ny dian'ireo ray aman-drenitsika sy ireo razabentsika, na dia hitatsika hoe tsy mety le zavatra nataony, manimba fiainana, mamodika fiainana, dia misy zavatra kosa manosika anao izotra amin'izany lalana zany. Misy fotoana efa nijoroko vavolombela teto lay rahalahy anankiray, tanora anankiray napalahelo. Io tanora io dia nahita tsara ny nanaovan'ny dadany lay mamany, satria dia mamitoka lay rangahy, ary rehefa mamitoka izy dia darony faran'izay mafy lay vadiny. Dia ozy izy le kizilahy manao hoe fa maniny ianao ry dadany manao an'izao, fa maniny ianao no mampijaly neny, ho faty eny io reninay io e. Dia misy fotoana izany rehefa nanomboka le bebe dia miditra eo anyelanelany amin'izay mampisaraka an'izy mivady. Le rem-pianakaviana zany tsy mamaly, fa le rem-pianakaviana no midarodaroka amin'ny tontolo sy ny daka. Misy fotoana mandray zavatra mihitsy dia azerany amin'le rem-pianakaviana. Misy fotoana miditra hôpitaly mihitsy lay vehivavy. Rehefa nanomboka lehibe amin'izay le zazalahy dia zao no nataony: mialatsiny aminao ary dada ozy izy, fa tsy avelako amono ny nentsony ianao. Fa amin'ny fotoana ianao ozy izy mikitika neny dia tsika mianaka ozy izy no miady. Ndray andro tokoa ary mamitoka le dadany, dia nanomboka namelively an'le reniny, tonga avy any le zazalahy, niraisiny tamin'ny vozon'akanjon'ilay dadany, navoaka nankany tokotany. Raha mbola eto aho ozy izy, tsy mahazo kasitanana neny zany ianao, efa lehibe azo ao, afaka miaro neny no zany dany ianao mandeha ozy izy mantsely le dadany. Zao ny tenen'le dadany: tadidiny lahy ozy izy ty teniko ty, fa elahy dia hitovy aminahy, ary raha tsy lavitra noho ny zavatra ataoko zao ozy izy, nataony lahy ny arinany. Sana ty zany ozy izy le tovolahy, zany ray ozy izy tsy anakanao zany, zany ray ozy izy dia anana ny fiainako, ary zany nenena mahatonga na mianatra mafy amin'izao fotoana izao. Za ozy izy manam-pahendrena fa tsy mitovy aminao mezan'le rainy izy. Tadidiny lahy tsara ozy izy ty teniko ty, fa hitovy tsy misy valaka amin'izao fiainako zao ny fiaina lahy ny arinany, na mianatra elana tsy mianatra. Tsy nanaiky le tovolahy, tsy nanaiky an'izany teniny zany. Nandeha ny taona nanangana tokantrano izy, tena nifankaty izy roa tao anatina taona vitsivitsy. Fa ina tokoa izy ianao, tafalatsaka ny sotro toka lay zazalahy, nanomboka ny sotro toka, tsy vita ny sotro toka, nanomboka ny vary lavo tamin'ny toka mihitsy, nanomboka tanteraka le ten'le dadany, ary ny farany lasa namony vady any keo. Io zatovolahy zay nilokaloka manao hoe za tsy anao an'izany, za tsy anaka ny dada, hitako tsara ny fiainany dadanay sy ny aninay, za tsy anaraka an'izany, za hianatra mafy mba ho tafita amin'ny fiainana, mba ho tonga olombanina. Fa nampalahelo ry avana, fa ny fokon'olona indray ny mampisaraka azy. Ary nisy fotoana ry izy niditra violent mihitsy vokatr' zany fikasihan-tanana vady zany. Tafahoatra noho ny nataon'ilay dadany nataony, tanteraka tamin'ilay tenin'le rainy manao hoe elaza anao mihoatra anao za. Satria ny antony dia izao, misy karazana tarazo izay miampita,
fiainana zay mempita avy any amin'ny raisiny reny. Io no pitentsika androany. Mila mandray ny fiainan'i Kristy ianao. Mila mandray fiainana vaovao. Zao ny tenin' Jesosy manao hoe mpangalatra tsy avy raha tsy andringana, amono, angalatra. Fa za ozy izy avy mba nanany fiainana sady nanany be dehibe. Zao no toko 10:10. Zany hoe ny zavatra ho raisitsika amin'ity androany ity dia ny fiainan'Andriamanitra. Zay no raisitsika amin'izao fotoana izao. Miantso anao hitsangana dia hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Ianao malala hoe ino io zavatra mitarika anao io amin'izao fotoana izao. Ino io zavatra mitondra anao io amin'izao fotoana izao. Ino io zavatra mitarika anao any amin'ny zavatra tsy tianao akory. Tsy tianao an'le izy ianao satria hitanao nataon'ny ray aman-dreninao, hitanao nataon'ny fianakavianao le izy. Toy izy ianao za tsy ianao an'izany, za tsy maintsy ohatran'izao, ny fiainako hafa mihitsy. Nefa amin'izao fotoana izao mizotra makany lalanao. Hivavakantsika androany. Sandrato ny tananao dia avereny zao vavaka izao. Andriamanitra mamindra fo amiko, mamelany heliko rehetra, mifono aminao amin'ity androany ity, mibebaka eto anaty ianao aho, ny amin'ny fahotako manokana, ny amin'ny zavatra nataoko, mifono Jesosy eo, bebaka eto anaty ianao aho. Nisy fotoana nandeha tamin'ny saiko, nandeha tamin'ny fahalalako, ny fahalalako nitarika aho, ny saiko nitarika aho, ny ambopoko no nitarika aho. Fona aminao Andriamanitra. Reko zany fampianarana zany, reko zany teny zany, ary tena mahatsapa fa tena marina zany. Misy fotoana misy hery manesika anao zavatra tsy tiako, misy zavatra manohatra ny anatiko any, nefa tsy voatohatra le izy fa ataoko ihany satria efa nataon'ny ray aman-dreniko ary efa nataon'ny razambeko. Tonga ny fotoana androany Jesosy aho, manantona anao aho, manolo tena ho anao aho, ary menkohaka eto anaty anao, mifony eto anaty anao a Jesosy, mibebaka eto anaty anao aho, mandoalika amin'izao fotoana izao. Zay afaka mandoalika rehetrarehetra dia andoalika, zay tsy afaka tsy maninana mitsangana nipetraka, mandoalika amin'izao fotoana izao Jesosy, mibabaka eto anaty anao aho. Vonjeo a Jesosy eo, afao a Jesosy eo, tiandray fiainam-baovao aho, tiandray le fiainana be dehibe avy aminao, le fiainana mahafinaritra Jesosy eo. Zany zavatra iriko amin'izao fotoana izao. Ianao malala, ianao mafantatra ireo tsy ambaratelo zay miafina eo amin'ny fiainako, borako eto anaty anao zany, ifonako eto anaty anao zany tompo. Misy fotoana Jesosy aho, tsy io fiainana zay hitan'ny olona miariary io zavatra iainako any amin'ny miafinany, fa misy zavatra be dehibe zay tsy mbola fantatry ny olona akory, nefa ataoko zany. Androany amin'ny fona aminao tompo, bebaka eto anaty-tsainao aho, afao a Jesosy eo, raisony ray a tompo, vonjeo aho, ampio amin'ity androany ity, sasao amin'ny ranao aho, sasao ao afampahotana, diovy a Jesosy eo, mamelany heliko rehetra, aza vela hitovy amin'ireo praitapo, amin'ireo fianakaviako, ny fiainana ty anatiko aty, fa maniry an'le fiainana avy aminao aho, tiandray le fiainana avy aminao Andriamanitra, le fiainana be dehibe zay nomaninao aho, tiandray an'izany amin'ity androany ity. Raiso ny fifonako Jesosy aho, raiso ny fifonako, raiso ny fibebako amin'izao fotoana izao, minao fa mandray ahy ianao, misaotra Jesosy eo. Toizatsika samy mivavaka zany miaraka amin'reto pasteur reto andray micro zareo amin'izao fotoana izao dia hivavaka isika atao anatin'ny tokantrano. Voalohany indrindra dia izao mifinao an-tenanao aloha, mifinao an-tenanao. Misy fiainana be dehibe zay tsy fantatry ny olona akory, fa iainanao any amin'ny miafiny. Tena afaka anao Jesosy androany. Ndao ary vavakantsika amin'izao fotoana izao, vavakantsika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra raiko, vavaka eto anaty anao amin'ity androany ity, mivavaka eto anaty anao zay tsy rara avy amin'ity androany ity, mifona sy mibebaka eto anaty anao zay tompo, mitalao-bavaka eto anaty anao zay tsy rara avy amin'ity androany ity, manantona anao amin'ny fotorotoro sy fanamagorakoraka. Asandrato ny fianao dia mivavaha amin'izao fotoana izao, mba novavaka manombo manokatra ny fiainao amin'izao fotoana izao, resao amin'Andriamanitra ny fiainanao. Jesosy Kristy tompo, ankehitriny Andriamanitra ray masina mandoalika eto anatrianao zay,
mifona eto anaty anao zay Andriamanitra ray masina amin'ny fahotana zay niaina ny razam-be tany aloha tany, zay niaina ny ray aman-dreny tany aloha tany, zay niaina ny olon-dehibe zay tany alohanay tany, ka ankehitriny Andriamanitra izany vokatra ny fahotany ny ray aman-drenynay izany ka miapita aty aminay izany, mitondra karazana aretina eo amin'ny fiainanay, mitondra karazana fampitehana eo amin'ny fiainanay. Androany Jesosy eo indresy miankohaka eto anaty anao zay Jesosy, mifona eto anaty anao zay Andriamanitra raiky amin'ity androany mamrafo aminay ianao, mamela ny elokay ianao Jesosy eo, mamela ny eloka ny ray aman-dreninay ianao Jesosy, mamela ny eloka ny razam-be tany aloha tany. Ohatrany mitovy ny zavatra niaina ny ray aman-dreny tany aloha, ny zavatra mitranga amin'ny fiainanay ankehitriny zao, ny zavatra miseho amin'ny tokantranonay, zavatra miseho eo amin'ny taranakay. Androany Jesosy mifona eto anaty anao zay Jesosy mangataka famirakonao zay, mangataka famelana avy aminao zay Jesosy amin'ity androany ity. Andriamanitra ray masina misy fiantraikany ihany koa ao anatin'ny tokantrano ao, vokatra ny fahotana zay lalovan'ny ray aman-dreny tany aloha tany, dia misy fiantraikana, misy fampitehana eo amin'ny ara-piainana zany, misy fampitehana eo amin'ny tokantrano zany, misy faravana eo amin'ny ankonana zany. Androany Jesosy eo mandohalika eto anaty anao zay, mifona eto anaty anao zay. Beba eo anaty an'Andriamanitra mihitsy amin'izao fotoan'izao aloha, fantoha amin'ny tenanao manokana aloha, dia mivelara eo amin'ny ankonanao sy ny fianakaviana zay mipoiranao. Raha mbola velona ny ray aman-dreninao na ny reninao na ny mpiray-tampo aminao na ny fianakavianao dia mivavao an'izy ireo amin'izao fotoan'izao, fa atomboy amin'ny tenanao aloha zany. Aoko torotoro ny fonao sy ny fananao amin'ity androany ity, tena hivavaka, hiantoraka, hiverina marina amin'Andriamanitra. Isika raha mandoalika tsy hoe zatra mandoalika na hoe voasazy, fa te handray anao ny tompo androany, te handray an-tanana ny fiainanao izy, ary te hanomeanao le fiainana be dia be. Tsy mitovy amin'ny mpiray-tampo aminao zany ianao, tsy mitovy amin'ny fianakavianao zany ianao. Raha misy olo amin'ny Kristy dia olombavao izy, olona miavaka, olona manana an Jesosy, toy izy mivavaka amin'izao fotoan'izao. Roy amin'Andriamanitra mihitsy ny fiainantsika, mamboraka ny fiainako eto anaty ianao aho. Eo amin'ny fiainanay Andriamanitra raiky malala, mifona zay Jesosy satria misy tona Jesosy mivokatra ny nataonay Andriamanitra matonga faravana eo amin'ny fiainanay, vokatra ny fahotana nataonay Jesosy mitondra sakana eo amin'ny fiainanay. Androany Jesosy eo mandohalika eto anaty anao zay, mandohalika eto anaty anao zay Jesosy, mifona zay Jesosy eo amin'ny fahotana zay vitanay Jesosy, amin'ny faratsiana zay vitanay Jesosy eo, mifona eto anaty anao zay Jesosy, amin'ny toetra ao anatinay Jesosy, misy tona Andriamanitra izay tianao ny tsara fa tsy afaka manao zany. Androany Jesosy mifona eto anaty anao zay Jesosy eo amin'ny faratsiana zay nataonay Andriamanitra, mifona aminao zay. Jery manokana ny fiainanay amin'ity androany ity, tompo mibabika eto anaty anao zay Andriamanitra, tianovan'le fiainana any anatina ihany zahay. Fa ny tenao dia milaza manao hoe raha tsy mitsotro zahay ka mafoy an'izany zay vao azo famindrapo. Misy fotoana izay mihitsy no manafina ny fahotanay, misy zavatra fiaina be dia be any anatina ihany Andriamanitra. Nefa raha teo afaka amin'izany zay amin'ity androany ity, ao anatin'izao délivrance lehibe zao zay manova fiainana, dia izay mihitsy mila manamboraka ny zavatra miafina any anatina ihany. Maro ny fahotana zay mbola iainanay any amin'ny miafina, zay mbola ankafizinay, zay mbola tena ankamamina Tompo, nefa tsapanay hoe zavatra efa nahazo ny ray aman-dreninay sy ny razam-bena ihany. Misy hery manesika anay indraindray anota anao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapona Andriamanitra. Manangana ny tanako eto anaty tenao Tompo, vonjeo zay tsirara avy androany, vonjeo ny vahoakanao, reto rahalasy anabavy eto amin'ny studio, reto rahalasy anabavy mihaino radio, manaraka ny télé, atao anatin'ny tokantrano ato Andriamanitra, miantso famonjena avy aminao amin'ity androany ity. Ianao rereny no afaka manova ny fiainanay, ianao rereny no afaka manova ny ihany anatina ihany Andriamanitra. Oh, miankohaka aminao Tompo,
afao reny vahoakanao Jesosy afao reto rahalahy senam-pavy reto tsy mahay mamily ny fiainanay zahay araky ny teny voalaza ny sorata masina teo fa tsy ny tsara zay tianay tanterahana ny vitanay fa lasa ny zavatra ratsy zay tsy tianay indray ny tanteraka ny fiainanay na dia miezaka andro amanany laza tompo satria tsy mbola tanteraka ny fiainana any anatina ihany mbola tsy ianao ny tena manapaka tanteraka any anatina ihany tompo androany zay dia mitsotra eo anatenao Andriamanitra avy alao zay ankohaka eto anaty anao avy alao zay anantona anao amity androany ity avy alao zay ho tonga zanakao androany tompo andray le fiainana be dia be avy aminao Andriamanitra ray koa inty a tompo manantona anao fantatry fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ny anatiko dia ao amin'ny nofoko ao fa ny anatiko any misy fikasana saingy ny tanteraka ny tsara no tsy ho ato anatiko tsy vita nay indrandray tsy tanteraka indrandray fa tsy zay tsara zay sitrako no ataoko fa zay ratsy zay tsy sitrako no ataoko Andriamanitra misy zavatra velona misy zavatra mipetraka any anatina ihany fiainana avy any amin'ny ray aman-dreny sy ny razambe raha mikorina avy any amin'ny ray aman-drenynay manesika anay tompo to mitarika anay manery anay andeha amin'ny fiainana zay tsy sitraka iakory zay tsy mifanaraka amin'ny ten'Andriamanitra satria ianao ny teny manao hoe fiainana be dia be fiadanana anao velako anareo nefa zany zavatra izany dia manesika anay any amin'ny fiainana feno fikorotanana feno ranomaso feno fijaliana Andriamanitra raiso rehetra menkohaka aminao amin'ity androany ity raiso manokana Andriamanitra tsy ampy mampasteur tsy ampy mampanopin'Andriamanitra tsy ampy makristianina anay tsy ampy mampivavaka anay Andriamanitra marina fa samy manana ny toeram-piangonana anarana toko-pivavahana fa ny zavatra iraisanay androany dia zao mila mandray an'ilay fiainan'ny Kristy zay le fiainan'Andriamanitra be dia be mila raisinay zany androany Jesosy eo vavaka eto anatrena miantso anao Andriamanitra jereo manokana ny tsiraragavy misy aminay manana anarana sy titra be dia be anatin'ny fiangonana manana andraikitra be dia be ao amin'ny toeram-pivavahana nefa izay malala fa tsy zany mihitsy zahay manana fiainana double face fiainana rososona rehefa tsy eo mason'ny pasteur rehefa tsy eo mason'ny fiangonana rehefa tsy eo mason'ny mpiara-mivavaka dia mandisy fanantenanan'Andriamanitra mihitsy ny zavatra ataonay Jehova Andriamanitra mianta aminao zahay miangavy ianao zay amity androany ity raiso zay tsiraray avy tompo raiso ny vavaka raiso ny fiankofana zay tanteranay amity androany ity raha misy olona mivavaka amin'izao fotoan'izao Andriamanitra nefa menamenatra misy zavatra mamenatra zay mindra fo amin'izany olona zany ianao fa ianao androany dia mitady olona tena mitsotra manamboraka ny eo anatiny rehetrarehetra inty a Jesosy eo mamboraka ny zavatra rehetra etona teo anao te ho afaka migeza sy ny famatorany fahotana mankosay Andriamanitra satria be dia be ny pasteur be dia be ny loholona be dia be ny diakona mbola voafatro ny fahotana ary mitondra modely ratsy eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra zany afao Andriamanitra mibebaka aminao amity androany ity ketriny Jesosy Kristy tompo gataka ny faminramponao zay Andriamanitra mibebaka eto anatrehanao zay Jesosy Kristy tompo amity androany ity Andriamanitra raiko indreto zay Jesosy Kristy tompo miankohaka eto anatrehanao zay Jesosy mifona eto anatrehanao zay manamporaka Andriamanitra zay rehetra ato anatinay Jesosy amity an'io ty Jesosy mifona aminao zay Andriamanitra amin'ny toeponay am'izay rehetra ataony amin'ny afina manaraka anao Andriamanitra am'izay rehetra miafina mangitrina Jesosy ifinana eto anatrehanao zany Jesosy mety tsy hamasiny olona zay manateraka an'izany fa mety amiafina nay fahitanao zany mifona eto anatrehanao zay Jesosy Jesosy eo tsy nijovy manokana zay androany Andriamanitra raiky manala indreto zay Jesosy mifona aminao am'izay rehetra
ny tenenay am'izay rehetra nataony tananay am'izay rehetra ny sainsainanay tsy araka ny sitraponao Andriamanitra ifinany eto anatrehanao Jesosy Kristy ovay le fiainana ty anatinay ty Jesosy misy fiainana manesika anay anao zavatra tsy mety tompo zay efa nanjaka tany amin'ny ray aman-dreny sy razany nisy fotoana izy ireo mba naniriny tsara ihany koa tianao ny tsara fa matetika mihitsy ny lavo tao anaty fahotana azany karazam-piainana zany dia mitady ikorina ty anatinay amin'izao fotoana izao mitady hitarika anay isan'andro Jesosy mahay manafaka anay ianao samy miantso ny famindram-pon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao teneny Jesosy hoe mamindra-fo amiko Jesosy hoe Jesosy fiainana vaovao mihitsy mamindra-fo aminay ianao fiainana vaovao amin'ny tiandroany me fiainana vaovao zay Jesosy mangataka aminao mihitsy atompo sapanay talao aminao mihitsy atompo vao aminao Jesosy misy fiainana vaovao androany Jesosy Kristy tompo mangataka aminao zay Andriamanitra raiky mbo hisy fiainana vaovao ndray ao anatinay ao Andriamanitra raiky malala atsapanay Andriamanitra fa misy fiainana vaovao zay masoa ny fiainanay masoa ny ara-pananay no iainanay ankehitriny zao Jesosy mitalao aminao zay miantsoantso an'izany zay maniry an'izany zay mangetaeta ny mpiainana vaovao miaraka aminao zay satria tsapanay Jesosy fa ao aminao reriany Jesosy misy zany fiainana vaovao zany fiainana misy fahasambarana fiainana misy fiadanana ao aminao Jesosy manomboka androany Jesosy mba tena eo amasonao mihitsy atsapanay fa fiainana vaovao no mitoetra ao anatinay ary hitany fiarahamonina aminay fa izy fiainana vaovao Jesosy nay zany fiainana vaovao zany manomboka androany Jesosy te iaina ny fiainam-baovao zay Andriamanitra tontolo vaovao ny anatina ihany tompo ary androany zay dia mivavaka manokana ho an'ny ankonanay sy ho an'ny fianakavianay Andriamanitra ity vavaka androany zay tanteranay ity dia tsy hanafaka ny tenanay ihany fa hanafaka ihany koa ireo taranaka ireo fianakaviana mpiray-tapo fianakaviana rehetrarehetra ny avy amin'ny vadiko na amin'ny tenako manokana hanafaka an'izy ireo ianao Andriamanitra amin'ny alalan'izao vavaka izao iovan'ny fiainana ny anatiko any iovan'ny fiainana any anatina ihany manomboka androany ny fiainan'ny Kristy dia anjaka ny anatina ihany manomboka androany Jesosy fangio manokana tompo te ho tonga olombavao tianao ny si tompo fangio manokana zay tsirara iavy manomboka amin'ny tiandroany ity tompo iovan'ny fiainana any anatina ihany iovan'ny fiainana any anatina ihany manomboka androany iovan'ny fiainana any anatina ihany manomboka androany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy te olombavao tianao ny sitraka vangio manokana tompo manukana tumpo manukana ani sanga na mura musika teuluba uvawa piano ni sitakawa manukana Powiedzcie Janira Cikia Będzie manukana manukana Będzie manukana Ali Te ulbawała utianonisita kawa Te anonisita kawa Toți că mă fac mirațica Manukana Tumbo Manukana Ali Manukana tumponi te ulbavao atenao ni sitakawa te ulbavao
ianao ny sitrakawa io manokana tompoany. manomboka hivavaka tsika am'izao fotoana izao a anohatra an'ireo karazana hery zay mitarika atsika anaraka ny dian'ireo olona zay efa lavo teo alohantsika. ny ten'andriamanitra dia milaza manao hoe aza ny ratsy no alainy tahaka fa ny tsara. fa ity ten'andriamanitra ity dia miteny misy olona zany a manana falemena makatahaka ary mampiankina ny fijoroany amin'ny olombelona. raha ho any an-danitra marina ianao aza mijery olona fa Jesosy jerena. ny baiboly ny ten'andriamanitra alaina tahaka fa tsy misy olona tanteraka izany eto ambonin'ny tany. faharoa dia izao, misy indray mba miezaka mijoro ihany fa le fiainana ao anatinao mihitsy no mitarika anao hianjera mandrakariva. anao zavatra tsy tianao, anao zavatra tsy mety aminao mihitsy, na ianao areny tsy tia le zavatra ataonao hoe rehefa vitanao le izy dia manenina ianao. ary teneniko aminareo fa io hery mitarika io na io zavatra manaranaka io misy fotoana tena mamenatra. nisy ray aman-dreny tany aloha tany nangalatra, tena nalaza tamin'ny fangalarana, lasa olona ambony manana asa tsara ny taranany aty afara aty, madama sekretera be, very foana ny entana ao ampiasana. ny olona tsy mieritreritra mihitsy hoe ty sekretera madama tsara tare be ty misolo-maso ty ane ka mangalatra. fa rehefa nandeha lala ny fanadidina nojerena ny karazana sary miafina tao amin'ny caméra de surveillance dia tsy nino zavatra hitan'ny olona hoe ha ity madama mihaja be ity no tratran'izany zavatra zany. ny antony dia zao, raha nofony maha-olombelona azy sy ny faniriny tsy tianao an'izany izy. fa zavatra nikorina teo nivony ray aman-dreny mihitsy le izy le fianakaviana mihitsy le hoe mangalangalatra kely any ka na mahazo toerana ambony azy dia mbola mitaky ihany le hery ao anaty ao hoe tokony mbola angalatra ihany. ianao malala, ianao mahafantatra ny zavatra miazona ny taranaka misy ianao, ny zavatra manaranaka eo fianakavianao amin'izao fotoana izao. mety tsy olana ohatran'izany na taka an'izany fa mety ho aretina ihany koa, mety ho karazana problema ihany koa, na karazana fikorotana ny amin'ny tokantrano ny amin'ny resaka ara-piainana manokana. dia ianao mila milaza androany fa tsy mitovy fiainana amin'izy ireo ianao. tsy miavinavina ianao raha miteny an'izany, fa ny olona anankiray rehefa tonga amin'i Jesosy dia mila mandray ny fiainan'i Kristy izy, foanana le fiainana ao anatsika zay ny olovaina avy amin'ny Adama seva. le razambe resahana eto tsy hoe razambe malagasy fa avy any amin'ny Adama seva, zay ny korina ao anatsika. ary jerenao tsara fa tsy ampianarina mandainga ny zazakely, tsy ampianarina ty tena. za moa zany dia mahita mihitsy amin'le zanakely ao misy fotoana mba mandray zaza anankiray le vadiko zany, mba mandray zaza hafa, tonga dia sary-piary be le zanako faravavy, izy any ony aloha, izy any aloha. tsy ampianarinao ho ty tena ny zazakely, fa misy zavatra efa mikorina ao anatin'ny zazakely. tsy ampianarinao mandainga koa. eto ambonin'ny tany tsy mbola naheno mihitsy hoe misy école mampianatra mandainga. afa-tsy le tsy haiko firy avril le fetiny laingy 1er avril dia misy olona dia tena mahazo aina mihitsy ao anatin'ireny mandaingy. fa zao ny tena marina lay fiainana avy any amin'ny Adama seva no mikorina ao anatin'ny olona ary mahatonga ny olona manao zavatra tsy sitrany. io nge rehefa avy manao zavatra anankiray ny olona ka tsy nety le izy dia misy fanenenana ao anatiny, nefa manaraka mamerina ihany izy satria le fiainana mihitsy ny tsy miofo. isandrato ny tananao anova ny fiainana ao anatinao Jesosy androany. ny fiainan'i Kristy dia korina ao anatinao, anjaka ao anatinao. lay fiainana avy any amin'ny Adama seva dia ho foanana hiala ao anatinao zany androany. isandrato ny tananao dia vereny zao vavaka izao amin'ny anara maherin'i Jesosy. za dia mamotika ary manjava reo karazam-piainana rehetra avy any amin'ny Adama seva, avy any amin'ny razambe, avy any amin'ny ray aman-dreniko, izay mamaritra ny lalako ary mitady hitondra ahy, hitarika ahy, foanako zany, toeriko zany manomboka androany
amin'ny anara maherin' Jesosy ny fiainan'ny Kristy no manjaka ty anatiko aty ny ran Jesosy no mikorina atao anatiko manomboka androany tsy manaiky tsony aho tsy manaiky tsony aho ho andevozona ho fatorana manomboka androany lazaiko fa afaka tanteraka amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy reo fiainana avy any amin'ny ray avy any amin'ny reny avy any amin'ny dadabe avy any amin'ny bebe avy any amin'ny fianakaviana zay nipoirako miampita ty amiko aty mitondra fiainana ty anatiko aty tsy manaiky an'izany aho non tsy manaiky an'izany aho toeriko zany androany ny fiainan'Andriamanitra dia ny fiainan'i Kristy no manjaka atao anatiko manomboka androany amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy reo aretina miampita olana miampita avy any amin'ny razambe manakana tsy fandray amin'Andriamanitra tsy androso ara-panahy voafatotry ny fahantrana lavo zao limité lavo zao manomboka androany tsy ekeko tsony zany mitsangana androany andravany zany amin'ny hery fahefana avy amin'Andriamanitra irery any avy amin'ny Jesosy irery any Jesosy io tsy misy olombelona afaka manafaka zany na izaza tsy mahay manafaka ny tenako fa milanao androany anova le fiainana ty anatiko aty fiainana eo nivon'ny ankonako eo nivon'ny fianakaviako milanao androany mba hanafaka Jesosy tsy maintsy afaka tsy maintsy miova lay fiainana lay tontolo any anatiko any lay hery zay manosika mila miova zany androany amin'ny anara maherin' Jesosy sotra Jesosy amen zao a ivavakantsika am'izao fotoana zao a mety tsy voateny teo le zavatra makasika anao na le zavatra mahazo anao fa ivavaka ianao tena ivavaka ianao am'izao fotoana zao a dia aza mitsitsitsitsy mihitsy ianao ady ara-panahy ady eo amin'ny fiainana zany zavatra tanterahantsika am'izao fotoana zao hitanao Jakoba dikany hoe Jakoba mpamingana olona fetsifetsy olona piolakolaka fa nafaka ny Jakoba ene ka tena tolona mihitsy alimbavaka tontolo fampitolona zany nafaka ny Jakoba zany hoe raha tianao no afaka amin'ny fiainana zay manesika anao zavatra tsy mety io dia mila mitolona tsara ianao am'izao fotoana zao ary ianao mihitsy no mitsangana dia mamotika an'le izy manjava an'le izy tsy ekeko tsony hoe io fiainana ty anatiko aty zay lovaiko avy any amin'ny Yadamaseva avy any amin'ny ray aman-dreny avy any amin'ny razambe tsy manaky an'izany tsony a amin'ny anaran'i Jesosy do ivavakantsika miaraka amin'ny pasteur Ramaro dawa amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy alefa vavaka am'izao taona zao tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mora vaina tamteraka reo karazana zavatra namatotra ny hatramin'izay fiainana avy any amin'ny anaran'i Jesosy miampitapita manaranaka fiainana miampita ajany amin'ny rasa metany anotany dia potehana izany amin'ny anaran'i Jesosy hoana izany amin'ny anaran'i Jesosy iala amin'ny ara-pananay dia milalana ny fiainanay tsy mahazo manatevy ny ara-pananay amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo manzava ny ara-pananay miala amin'ny anaran'i Jesosy tehako amin'ny anaran'i Jesosy miala dondiosy fahotana rehetrarehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fahotana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fanandevozana rehetrarehetra amin'ny ara-pananay famatorana fanandevozana rehetrarehetra levina potika amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy reo karazana fiainana manaranaka rehetrarehetra avy any amin'ny ray avy any amin'ny reny karazana fitsangajangana fisarapanam-badina tsy fahavanonana ara-piainana fahalavona lava ao anaty fahotana ravako zany androany alefa samy manjava amin'ny anaran'i Jesosy ianao malala ny zavatra mahazo anao ianao malala ny zavatra mitsanga eo amin'ny fiainanao teo zany androany nomena fahefana ianao androdana sy andrava ambony sy anototra ao anatinao zany fahefana zany alefa anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ipotehana izany androany amin'ny anaran'i Jesosy ny karazana osona miampita avy any amin'ny rasa mea tapatapaka amin'ny anaran'i Jesosy zany
miala amin'ny fiainanay, miala anatinay ao, miala amin'ny ara-pananay, miala amin'ny ara-pananay, miala amin'ny ankonanay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Miala zany androany, tsy mahazo mipetaka aminay zany, tsy mahazo manaranaka any amin'ny fiainanay, tsy mahazo manaranaka amin'ny ankonanay, amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tolo reo androany, fiainana miafokafona rehetrarehetra, fiainana miafokafona rehetrarehetra mirodana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy manana fiainana miafina tsony manomboka izao. Mazava ny lalaka le rehetrarehetra, mazava ny lalaka ombana rehetrarehetra. Fiainana sy toetra na aretina na tontolo miampita avy any amin'ny razambe, avy any amin'ny Damaseva, avy any amin'ny ray aman-dreny, arodanay zany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Tsy mahazo manaraka anay intsony karazana fahababona, karazana fanandevozana, fahalavona maro isan-karazana, na toetra na fiainana na famatorana, tsy ekena intsony zany manomboka androany, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy, amin'ny anara maherin'i Jesosy. Miala amin'reto ray aman-dreny, amin'ity tokantrano ity, amin'ity anabavy ity, amin'ity ralahy ity, amin'ity tanora ity, amin'ity ankizy majinika ity, ny karazana zavatra miampitapita rehetrarehetra, foanana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Foanako zany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Zay dia karazany hafa mihitsy zanak'Andriamanitra, manana ny fiainan'i Kristy, manana ny fiainan'Andriamanitra, manomboka amin'ity androany ity, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, anaran'i Jesosy. Vavaka zay Andriamanitra raiky amin'izao tontolo izao, amin'ity androany ity rava miala amin'ny fiainanay zany, tsy mahazo mitoetra ao anatinay intsony zany, le karazana fahalavona rehetrarehetra, karazana fahalavona avy any amin'ny Damaseva ka miampita amin'ny fiainanay, miampita amin'ny fiainanay ankehitriny. Miala amin'ny anaran'i Jesosy zany, miala ao anatinay ao zany, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Rava zany amin'ity androany ity, amin'ity androany lipiteanay zany, miolotra miala ao anatinay ao, amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tolo karazana fahotana rehetra zay mitondra fampitehana, mitondra fanandevosana. Mitsangantsika amin'izao fotoana izao. Ianao ray mpianakaviana, ray mpianakaviana tanora mitsangana amin'izao fotoana izao. Ianao mahalala ny zavatra mitarika anao, ny zavatra manafana anao, ny zavatra mientanentana any anatinao any, zay mitarika anao zavatra tsy mety, mitsangana androany, foano zany, toero zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Lay fiainan'Andriamanitra mila raisika amin'izao fotoana izao. Lay fiainan'i Kristy mila manjaka ao anatinao. Samy mivavaka. Alefa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa noho ny asana fanambola amin'ny Jesosy, mitaka amin'izany toetra ratsy zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny karazana fanaratsy, manosika azy angalatra, manosika azy fiaina amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra io. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fotoana i Jesosy efa leo ny karazana fisotroana izy, fa nefa misy fanahy manosika azy. Androany fanandevozana amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ao anatiny ao zany, miala amin'ny ara-panany zany, miala zany androany amin'ny anaran'i Jesosy. Toerina izany androany, roana izany androany, tena izany androany, ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anara maherin'i Jesosy, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy, miova ny fiainana ty anatiko aty. Amen. Tiako ihany mitarika anao amin'izao fotoana izao mba hitovy laharantsika rehetrarehetra, na dia voasambany ary ianao tatoato nanaraka an'izao vavaka izao. Tsika moa tsy mijery anaram-piangonana mihitsiny, fa na mety hoe avy any amin'ny fiangonana zokiny ianao na zandriny na regny karazana fiangonana evangelika reny, tsy manenina mihitsy fa ray ihany nikambanantsika eto dia Jesosy. Lanitra ray, Andriamanitra ray, Jesosy ray. Amen. Asandrato ny tananao dia ataovy amin'ny fonao rehetrarehetra zao vavaka izao. Jesosy io. Jesosy io. Mahay manova ianao. Mahay manova ianao. Mahay manova ny fiainako ianao. Mahay manova ny fiainako ianao. Manova ny any anatiko any. Manova ny any anatiko any. Le fiainana any anatiko any. Le fiainana any anatiko any. Ny zavatra ataoko aty ivelany aty zavatra ataoko aty ivelany aty. Tsy amboamboarina zany. Tsy amboamboarina zany. Io mihitsy ny maizy ahy. Io mihitsy ny maizy. Zavatra avy any anatiko any io. Zavatra avy any anatiko any. Raha manao zavatra tsy mety ahy. Raha manao zavatra tsy mety. Tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zavatra any anatiko any io. Zavatra any anatiko any. Fiainana any anatiko any io. Fiainana any anatiko. Reny zavatra tenen'ny vavako reny. Zavatra tenen'ny vavako. Reny zavatra jeren'ny masoko reny. Zavatra jeren'ny masoko reny. Reny zavatra ataoko isanandro isanandro. Zavatra ataoko isanandro isanandro. Fiainana any anatiko any reny. Fiainana any anatiko any. Androany Androany. Tonga ny fotoana. Tonga ny fotoana. Anova fiainana. Anova ny fiainana. Miova le fiainana any anatiko any. Miova ny fiainana any anatiko any. Miova amin'ny anara maherin'i Jesosy. Miova amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fiainan'Andriamanitra. Ny fiainan'Andriamanitra. Fiainan'i Kristy. Fiainan'i Kristy. Zay tsy misy ifandraisany mihitsy. Zay misy ifandraisany mihitsy.
amin'ny fiainana avy any amin'ny Damasevo, amin'ny fiainana avy any amin'ny Damasevo, na avy any amin'ny ray aman-dreny, avy any amin'ny ray aman-dreny, na avy any amin'ny razambe, avy any amin'ny razambe. tsy misy ifandraisany Tsy mihitsy, misy ifandraisany, fa karazany hafa mihitsy, karazany hafa, fiainana hafa mihitsy. fiainana hafa. Zany tiako raisina androany Zany tiako raisina androany. amin'ny anara maherin' Jesosy, Anara maherin' Jesosy. amin'ny anara maherin' Jesosy. Anara maherin' Ny Jesosy. fiainan'Andriamanitra, Fiainan'Andriamanitra. fiainan'Andriamanitra, Fiainan'Andriamanitra. fiainan'ny Kristy, Fiainan'ny Kristy. raisiko amin'ny anara maherin' Jesosy, iainako amin'ny anara maherin' Jesosy Iainako Kristy. amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy olona marary lava, Tsy olona marary lava, tsy olona osaosy zany tsy olona osaosy zany aho. tafavoaka amin'ny fiainana, Tafavoaka ny fiainana, tsy mijany eny an-tenatenany, tsy mijanona eo an-tenatena, tsy olona sahirana zany tsy mesahirany zany aho. ny fiainana omen'Andriamanitra, Fiainana omen'Andriamanitra, fiainana be dia be, fiainana be dia be, ho any an-danitra, any an-danitra, ho any an-danitra, ho any an-danitra, andovan'ny lanitra, andovan'ny lanitra, dia le fiainana mandrakizay. fiainana mandra. Fa eto ambonin'ny tany any koa, Eto ambony tany any, karazan'olona ambinina, karazan'olona ambiny, mahomby, mahomby, mahita fity, mahita fity, manana fiainana be dia be, manana fiainana be dia be. mitsangana ny fiainako manomboka androany, Sangana ny fiainako manomboka androany, fiainam-pitiavana, fiainam-pitiavana, fiaina-tokantrano, fiainan-tokantrano, ara-bola, ara-bola, ara-panahy, ara-panahy, ara-pitaovana, ara-pitaovana, amin'ny lafiny rehetrarehetra, amin'ny lafiny rehetrarehetra. mitsangana ny fiainako Sangana ny fiainako amin'ny anara maherin' Jesosy amin'ny Kristy. anara maherin' Jesosy. Mahomby aho, Mahomby aho, ambinina, ambinina, tahin'Andriamanitra, tahin'Andriamanitra aho, manomboka amin'ity androany ity, manomboka amin'ity androany ity. miovana ny fiainana any anatiko any, Miova ny fiainana any, miova amin'ny anara maherin' miova Jesosy, ny anaran'i Jesosy, fiainana any anatiko any, miova ny fiainana, ny tontolo any anatiko any, tolo any anatiko any, miova zany manomboka androany, miova zany manomboka androany, reo hery mitondra ahy, ny hery mitondra ahy, miova zany manomboka androany, miova zany manomboka androany, fiainan'ny Kristy, fiainan'i Kristy, fiainan'Andriamanitra, fiainan'Andriamanitra, zay sitrapon'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra, no ataoko manomboka no androany, ataoko manomboka androany, zany no mitarika manomboka zany androany, mitarika ahy manomboka androany, ny herin'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, ny herin'ny ny fanamasina, herin'ny fanamasina, zany mitondra manomboka zany androany, mitondra ahy manomboka androany, miova ny fiainako amin'ny anara maherin' Jesosy, fiainako amin'ny anara maherin' zay misy sady mitia tanana mika hoe haleloia. Alleluia. Eto am-pamarana dia hivavakatsika sady hisaotra an'Andriamanitra no amerina an'izay vavaka izay ianao. Io zavatra ataonao io tsy possible zany hoe mody manao an'izao a, raha indray mandeha ianao manao an'izany dia marina ny teninao, fa imbetsaka mihitsy ianao ny lavo, imbetsaka mihitsy ianao no potraka ao anatina zavatra anankiray. Ary misy kristiana be dia be lavo na dia tsy lavo azy, zany hoe ianao tsy manao an'le izy fa ao anatinao ianao lavo. Ianao mieritreritra ny tenanao, za tena ao tsara, za tena mpanompon'Andriamanitra, satria tsy mbola nahenon'olona feo mihitsy ianao, tsy mbola hitan'olona nijangajanga ianao, tsy mbola hitan'olona nangalatra, tsy mbola hitan'ny olona nanao zavatra tsy mety, nefa any anatinao any misy zavatra be dia be. Mialatsiny aminao le ozy izy nyteny Jesosy hoe taka ny fasana milalitra fotsiny ozy izy, zany hoe ety ivelany dia voafitaka daholo ny olona, fa ao anatiny eo nefany misy fahalavona, misy rehaka, misy fahalotona marobe. Dia ivavakantsika amin'izao fotoana izao hiteny ao anatren'Andriamanitra mihitsy ianao hoe manomboka androany dia miova ny fiainana any anatinao any, tsy mifaly, tsy makasitraka fahotany zany tsony, tsy olona tia milomano anatina rendrarendra sy fahadalana, fa manomboka mijoro. Misy mpanompon'Andriamanitra manaraka antsika amin'izao fotoana izao, miredareda, mafana fo, tena matanjaka, mahery mivavaka be, fa ny olanao matetika lavo ianao, ary amin'ny fotoana tsy ampozina mihitsy ianao no menjera. Raha amin'izao andro farany zao ianao no menjera, tena miteny aminao fa sarotra be ny arenanao satria efa ho avy Jesosy. Ivavakantsika hisaotra an'Andriamanitra dia teneny mihitsy fa fiainana hafa no manjaka ao anatinao manomboka androany, tsy manana fiainana rososona tsony ianao, fa zanak'Andriamanitra ianao, matahotra an'Andriamanitra, mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary mahomby ihany koa amin'ny zavatra atao rehetrarehetra. Ndahoary Jesosy Kristy Tompo, zay dia misaotra anao androany satria fiainana hafa mihitsy Andriamanitra no manjaka ao anatinay ao, ary mitoetra ao anatinay manomboka amin'izao ora izao Andriamanitra, manomboka amin'ity anio ity fiainana vaovao Andriamanitra ny mitoetra ao anatinay ao, fiainana miaraka aminao Jesosy, mitoetra ao anatinay ao, misy hery avy aminao ihany koa no manosika anay manomboka teto, anao no sitrapon'Andriamanitra, manosika anay hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manosika anay ihany koa handroso amin'ny fanomponanao, manosika anay ihany koa hiazakazaka amin'izany fiainan-danitra zany Andriamanitra, manomboka androany dia fiainana vaovao no manjaka ao anatinay Jesosy.
saotra jesosy miova tanteraka ny fiainana any anaty koa ny manomboka androany dia le fiainan'ny Kristy le fiainana be dehibe ao amin'Andriamanitra tsy fikorotanana tsy faharavana tsy fampitena fiadanana sy fitsarana zany manjaka ty anaty koa ty manomboka androany fiainana avy amin'Andriamanitra za tsy menjery zany tsony za tsy lavo zany tsy mirodana mandrakizay ahy miaraka amin'ny fiainan'Andriamanitra fa fahintananao dia misaorany tompo ianao amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Jesosy tanteraka somatsara ny fotoananay teto amin'ity toerana ity ianao natanteraka an'izany tompo tianao zahay mba hanana fiainana hafa tsy mitovy amin'ny piraita-po aminay tsy mitovy amin'ny fianakavianay tsy mitovy amin'ireo ray aman-dreninay zany ny zavatra nentina mbavaka teto amin'ity toerana ity ary zany ihany koa ny zavatra nambaranao teto amin'ity toerana ity Andriamanitra zay dia mino fefa namaly vavaka anay ianao asandratantananao dia raisy nitsodrananao amin'ny anara-maherin' Jesosy manomboka androany dia ho ao anatintsika ho ao anatinao ho aty anatiko ane ny fiainan'Andriamanitra dia le fiainan'ny Kristy zay tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny fiainan'ny fianakavianao sy mipiraita-po aminao na le fiainana avy amin'ny Damasevy ny fiainan'Andriamanitra dia mahatonga anao tsy azo sakanana tsy azo toerina ary tsy azo azera intsony rehefa ao anatinao ny fiainan'Andriamanitra dia sary-piaro ianao amin'ny ara-panahinao satria misy zavatra sarobidy ao anatinao ao tsy olona menjeranjera foana ao anatina fakapanahy intsony fa mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra na dia eo aza ny fakapanahy takany tamin'ny andro lasa dia tsy mitovy amin'ny teo aloha ntsony ny fiatsenao an'izany kozy izy ianao manao hoe manana ny fiainan'Andriamanitra tononoko fa mpanompon'Andriamanitra andova ny fiainana mandrakizay ianao sy ny ankonanao andova ny lanitra voasoratra any an-danitra ny anaranao ary ny taranakao dia taranaka mahery ambonin'ny tany taranaka tahin'Andriamanitra ambinina amin'ny zavatra atao rehetrarehetra manomboka amin'ity androany ity dia misy zavatra misokatra eo amin'ny fiainanao ary manomboka ho afanganon'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra zay andrasanao ny volana fasivy dia volana fahaterahana na dia fa kely sisa dia farana ny volana za miteny aminao fa ifakaiky ao anatin'ity volana ity ny DPA-nao ny DPA moa zany dia vinavinana fotoana aterahany vehivavy mety misy amintsika miteny manao efa tena tara loatra efa nioatra ny fotoana fa Andriamanitra dia mahita fa amin'ity volana fasivy ity volana fahaterahana eo amin'ny fiainanao reo zavatra nendrasanao tamin'Andriamanitra dia ho fain'ny tompo aminao zany ho tanteran'Andriamanitra aminao ane zany raha mino anao amin'ny anara-maherin' Jesosy amaly vavaka anao any Andriamanitra sika rehetra miara manao hoe amen tahin'Andriamanitra tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na delivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asitra